matotoko faharoapolo andiny faharoa amby roapolo fa Jesosy namarika nanao hoe tsy fantatrareo izay angatanareo, hainareo va ny misotro amin'ny kapoaka zay efa isotroko? Hoy izy golahy, hainay ihany. Rehefa fantatra koa izay angatanareo dia mila sotroina ilay kapoaka izay atateraka an'ilay izy. Ratsika anabavy, tsy misy fiakarana, tsy misy vidiny. Fonako aminao, raha hiakatra tendrombohitra ianao dia miomana ho vizaka ny fe, dia efa hoentony ny rano. Ianao zany aza mieritreritra fotsiny hoe mba hampitranga ty dia hivavaka. Misy zavatra vita ny vavaka, fa ka te hiakatra ianao tsy mijanona mivavaka amin'ny fiainana. Mila miasa, mila mamokatra, mila manosika. Tena ekeno akaiky hoe mila miasa, mila mamokatra, mila manosika hoe manina tsara. Misy prix à payer raha tianao hiakatra io dia tadidio. Raha tianao hiakatra amin'ny fiainanao, sitrapon'Andriamanitra ilay izy hiakatra. Andriamanitra vonany hanome tsodrano, ary Andriamanitra vonany hanome an'ilay fahasoavana sy ny ositra. Ianao kosa nefa mila manao fanatra amin'io ianao, ary mila manome ny tenanao ray manontolo ianao mba mpiakatra anao amin'izay. Ny ataon'Andriamanitra dia manaisotra an'ilay fetra fanjakanao miakatra. Teneny hoe Andriamanitra hoe manaisotra ny fetra hoe fanjarako miakatra hoe. Apokalipsy 3:4, mekara ty ozy izy dia ho asehoko anao izay trangany apahany. Tsy tonga dia bataiko fotsiny anao dia ho asehoko anao, fa ahoana ozy izy? Miakara ty. Payez les prix. Raha te azo diplôma mianara, tanora mianara, vitsy any nanao amen na sisa. Problema ny mpino fingonana zandriny toatsika dia zao: tsika olombavaka be fa tsika zéro action. Asa tena raha mitady olona mahitsy ianao dia zahako tonga dia fa io zany misy zavatra tsy hitranga mihitsy raha ohatra ka mivavaka fotsiny ianao fa tsy mihetsika. Mietsehnao, te hijinjy ianao mamafazy, kolokoloy taninao, te hiopy ianao miopy. Ary zany miopy zany tsy hoe velany eo fotsiny dia tombo azy eo io hoe tsy maintsy hifananao io, tsy maintsy diovinao io. Ralasika anabavy eo, ny hoavy dia tsy ho an'ny olona kamo. Tenao amenna mafy be ary io tsy ho an'ny tanora ihany, fa na ny olo-dehibe ihany koa, ary mbola tsy vita ny tantaram-piainanao. Matoy ianao mbola velona, mbola tsy vita ny tantaram-piainanao, mbola misy planina n'Andriamanitra manaraka, mbola afaky niakatra ianao, fa payez les prix. Ry olo-dehibe rehetra aza mieritreritra hoe nenay efa vita. Mba tsy tiako izay fomba fiteny izay, nenay moa efa vita fa ny ankizy sisa. Ny ankizy sisa ahoana e? Matoy ianao mbola velona, mbola tsy vita zany. Tenenykeo anao akaikinao hoe matoy mbola velona, mbola tsy vita zany hoe. Na 70 taona ary ianao mbola tsy vita. Te hiteny hoe mbola tsy vita hoy mbola manana ho avy ianao, mbola andeha lavitra ianao, amitovy amenna mafy be zany. Tsisy zavatra mitranga eo amin'ny salon anao. Raha hipetraka fotsiny eo ianao, tsisy zavatra mitranga zany eo. Tsisy zavatra mitranga zany eo. Tadidio fa misy mifehy zao tontolo zao dia mifanahy zao tontolo zao. Andriamanitra te hampandresy anao, fa ny fanahy zao tontolo zao kosa te hanapotika anao. Andriamanitra manome fitaovana rehetra ao amin'ny ara-panahy mba ho anao, fa mahaiza misambotra azy. Sambory ny tsodrano, sambory ny ositra sy ny fahasoavana, sambory amin'ny fanatitra, sambory eo anatin'ny vavaka amin'ny tontolo ara-panahy rehetra. Dia rehefa voasambotra ao, miasa mafy amin'izay, mietse amin'izay. Androany zany misy zavatra tena tokony mivoaketo, dia tokony misy zavatra miova. Tena hoe misy zavatra miova hoe ahoana tsara na ao amin'ny ara-panahy, miova amin'izay amin'ny ara-panahy. Payez les prix. Faefatra dia zao, atovy zany mandritry ny fotoana maharitra.
mba mandra-pahatonga anao tonga any amin'ilay vokatra tsy miala ianao. Misy vokona anankiray izay ny ataony dia mandavaka hazo mba raha isotsaina andramony vavanao ataova mandondona hazo fatrany anaty lohanao any angamba miotsany ary nen'le vokony io atraiza miotsany fa izao tsy mialy eo izy mandra-paloaka an'ilay hazo. Io zany be dia be ny anakivy ianao. Ho avy ny fotoana manao zavatra ianao dia tsy mety. Ho avy ny fotoana anao zavatra ianao lany eo ampelantananao. Rasika nabavy tsy midika koa zany zavatra any hoe diso lalana ianao. Raha avy amin'ny tompo io dia tsy maintsy ho toeriny fahavalo fa ny fikikiranao anao azo no hatafavoakanao. Mahare avy ianao hoe tsy maintsy ho tafihiny fahavalo eo. Fa tsy hoe rehefa misy zavatra tsy mety mitranga eo dia hoe tsy sirapon'ny tompo, fa mila mikikitra ianao. Mila miinvestir ianao ary misinvestir ary tsy mahazo miala raha fantatra hoe avy amin'ny tompo io ary fantatra hoe rehefa voaraiko le fahasoavana, voaraiko le osoko, efa voaraiko ny tsodrano, efa hoentiko mibavaka foana ty, fantatra fa sitrapon'ny tompo ty, mandalo aty tsy problème fa tohizako foana. Rehefa zay nataonao andeha lavitra be ianao. Teneno hoe zany mahatonga ny olona mandeha lavitra hoe ary mba hafinaritra anazy dia izao fahadimy rehefa mba misy vokatra tsara dia angalao tsirony. Andriamanitra rehefa nanao zavatra rehetra, rehefa vita ny lanitra sy ny tany, rehefa vita ataoko hoe vita ny bozaka dia ozy hoe tsara, fa tsy ny teny izy mbola tsy ampy. Rehefa voasara ny tany sy ny rano dia ozy izy hoe tsara. Raha lasika nabavy zay zavatra vitanao dia angalao tsirony aloha fa mba tonga treto aloha tsika. Amen. Fa mba misy an'io aloha. Fa raha vao tsy mahay makatsirony ianao amin'izay dingana efa vitanao dia milaza aminao tsy ankasitraka an'Andriamanitra ianao, tsy idera an'Andriamanitra ianao ary feno fahakiviana ianao. Mahaiza makatsirony amin'izay vita. Ary ny fahenina farany dia zao, rehefa eny an-dalana eny ianao dia mivonona ianao hanova fomba fiasa. Aveko fandohany, rehefa eny an-dalana eny ianao dia mivonona ianao hanova fomba fiasa. Satria maninona ny zavatra ataonao androany tsy voatery hoe mety raha ampitso. Ny changement ny fomba fiasa dia lalana makany amin'ny fahombiazana. Raha tsy midiova mihitsy ny fomba fiasanao dia hitovy foana ny résultat anao. Fa mivonona hoe eny an-dalana eny, hainao rehefa nandeha Mosesy tamin'ny voalohany dia nitenenin'Andriamanitra taminy hoe io kapohy ny vatolampy dia hivoaka rano, dia nikapohana ny vatolampy hivoaka rano. Rehefa nahita vatolampy faharoa dia hoy indray Andriamanitra mitenena ny vatolampy dia hivoaka ny rano. Fa neny Mosesy iny kapoka ihany ny ainy, kapohako ty ozy izy, kapohako taoko mafy mihitsy, fonako amintsika tsiraray avy. Ny fomba fiasa tamin'ny omaly netinety, fa nety tamin'ny omaly iny, fa tsy voatery mety androany. Dre avy loatra ve zavatra resahako, avy loatra ve hoy ihany zavatra resahako. Rehefa tonga amina dingana anankiray ianao dia mila mandinika ianao hoe ahoana indray fomba fiasako eto. Voalohany amin'ny fiainana fantaro hoe wise, teneny hoe wise. Faharoa fantaro hoe ahoana ny lalana makany. Ary io atombohy amin'ny ara-panahy, aza vadika ado amin'ny ara-nofo zany ianao. Raha vo ara-nofo ny jerenao dia tsy hanananao le izy. Ny fahatelo ataovy amin'izay zay hitanao ao. Ahoana fahatelo? Ataovy. Faefatra aza mitsahatra mandra-pahitanao ny vokatra. Ny fahadimy miomana miova inona miomana aloha iova fomba fanao eny an-dalana. Ary ny farany mahaiza makatsirony. Rehefa mba misy dingana iray vita makatsirony kely aloha hoe wow, atreto aloha zany vita zay ok. Milaza amintsika tsiraray avy mba miezaka manangana zavatra zay mivady zao.
manangana toeram-piasana anankiray fa mozatra zany na milaza aminao fotsiny ny onjapeo zay inonao mahafinaritra anao io ianao anetravanao alalao mahafinaritra raha ngale radio kristianina tena mampaherina nga tsara ny hira tsara ny son fa milaza aminao anetrano ianao mihainao an'izany fa zay aty anatiny ity komba be varatra indre mandeha may matériel fa verinao fa mora nga zany sy mandefa SMS fotsiny ianao hoe pasteur atao mikasokasoka be ny onjapeo vo zay fotsiny hitanao anaty SMS dia efa fantatra hoe miala indray zao million $, magomago ao posy verinao fa mora nga io zay mahatonga na miteny hoe tsy anatsony io fa atsika kitikenao kaikinao atsika hoe zay mpiaino rehetrarehetra dia tompony ary zay tompony dia tiako hitehika mafy be ianao amakana miafatra aby zany rehetrarehetra zany fampianarana no meko fa tsy anjarako misafidy eo mitoeranao io fiainanao io afaka ny tsiovy io afaka ny ratsy ary io afaka tsy hoe afaka ny ratsy io fa raha naturel no arahana dia zao miaratsy zao fiainana izao ka raha naturel fotsiny arahanao afaka ray taona toy izao ratsy noho ny androany fiainanao mandeha ho azy zany mandeha ho azy zany fa raha tianao tsy aina naturel ianao ary sitrapon'Andriamanitra ny an'Andriamanitra hoy isika dia ny hoe avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ahoana mampitranga le izy nampianariko anao teo zany voalohany fantaro eo ho azy faro inona ny lalana makany ary rehefa inona ny lalana makany ara-panahy katsahana voalohany le lalana ara-panahy aloha hoe aiza le lalana makany ara-panahy tsodrano aloha ny ilaiko voalohany avy eo ny osona sy ny fahasoavana mahatanteraka an'le izy rehefa avy eo anaterako fanatitra eo manaraka ny connexion ko amin'io iza monsieur connecté tahaka ny ahoanahako tadidio fa tsy fahaizanao manaja ny olona nateon'Andriamanitra hahasoanao dia anapotika anao ny fahaizanao miaraka amin'ny olona natao hahasoanao anangana anao sy anandratra anao rehefa tsy voajany lota Abraham ratsy ny fiafarany ratsy ny fiafarany aorianan'izay ataovy le izy zay vitanao ka mahita vokatra ianao angalao tsirony ary eny tsefatsefany eny miomany fa tsy hoe rehefa tia fanaoko hatramin'izay dia mety foana tadidio fa na ny fiakanjo ary miova mba imagineo ny pasteur mamso tamin'ny 1980 mino fa miaraka amin'le pataloha sady misokatra tsara reny ny ry ambany tena enjana ane le taloha dinio ane ny akanjo tamin'ny taloha paty d'éléphant dia rehefa vita ny paty d'éléphant dia lasa golf tsy teritsony ny botsina fa teto ampovoantety rehefa mandeha tamin'izany mibotsina rehefa vita zay slim rehefa vita indray slim maniakatra raty indray kaky ianao hoe ahoana ary zao indray zao miverina indray ny paty d'éléphant azakaka indray ianao zao ka hiverina indray koa zao ny salopety zay olona hitanao rehetra manao salopety daholo mety hiverina hatramin'le hoe kilebo le lava-pôzy izy fa te hilaza amintsika tsika ny andeha lavitra tena mitsodrano anao amin'ny fiainana mandehana lavitra ianao atratra ny tanjona zay apetraka ny tompo ao anatinao ane ianao omen'Andriamanitra vision manokana ane ianao tena tsofoko rano ianao ahita le anjaranao ianao ary azakazaka amin'le anjaranao ianao amen manomboka androany manatena hoe rehefa anontany olona hoe hoaizy ianao dia maly ahy izy dia tsika no hiteny hoe tompo manapa-kevitra ako miova amin'izay manomboka izao
ho atsika ny tokantrano zany zavatra ketraketra nambarako zany dia miainga amin'ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Jesosy ho avy mba hananana fiainana be dia be, ko raha mbola tsy mananana an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao manokana ianao. Mety manana fiangonana ianao, tsara manana fiangonana. Mety nitaizana tamin'ny fomba kristiana ianao, tsara izany. Fa androany manentana anao raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao manokana. Ambarao androany anatin'ny fonao hoe Jesosy eo, tonga soa anatin'ny foko ianao. Ibebahako ireo fahotako rehetra, raisiko ianao ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainako manokana. Manomboka androany Jesosy eo, hiaraka aminao anangana fiainana miaraka aminao ary manomboka androany ny fanahinao masina no mitondra amin'ny fiainako manontolo. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.